rehefa tonga ny fotoana anefana ny volan'le mpanohana tany amin'ny propagandy dia alainy iny any amin'ny servisy angatahany amin'ilay mpitondra tsy mila miarakory izy fa raha mahavita trano izy androany ka apiditra jiro dia tsy manaraka ny procédure zay apetraka mipiasa ny jirama io fa miantso fotsiny izy an'ilay mpanao politika ny toanany dia atao malaky ny azy satria izy nanoana tany amin'ny propagande. Faly miarabatsika jiaby anaraka an'izay ity vaovao malagasy ny raharaha politika no zaraitsika eto maneho hevitra amin'izao fotoana izao ihany koa i Lazara Fiarson mauvais ho candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo ve i Lazara Fiarson handray anjara amin'ny fifidianana communal sy mpanolontsaina manko ny antoko RCR na Rassemblement des citoyens responsables izay darina andriamatoa Lazara Fiarson. Rafitra parlementaire no tsy ekena saingy ireo rafitra mpanatanteraka no hidiran'ny RCR hoy Lazara Fiarson voafetra ny fahefanana ny ben'ny tanàna ahafahana hampandroso izay efa fantatra mialoha izany no tsy fisiany tena fitsanjara-pahefana. Tsy eo anivon'ny commune no mandray fanapahakevitra amin'ireo zavatra tanterahana ilana ny sata manokana ny fitantanana Antananarivo. Tsy ho voavahan'ny ben'ny tanàna irery ny olana mpiseho eto Antananarivo hoy Lazara Fiarson. Ho fandraisana anjara no tanjon'ny RCR amin'ny fifidianana communal. Mbola miankina amin'ireo filan-kevitra mandrafitra ny antoko RCR nefa ny mahakasika n'ireo candidat hirotsaka ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana atao amin'ny 1 Desambra 2024 io hoy Lazara Fiarson. Mipetraka zany fanontaniana hoe raha ho candidat enta Antananarivo ny vohitra i Lazara Fiarson na tsia. Araka izany manko dia hitantsika fa neo-kevitra nataon'izay ary naneho hevitra ihany koa izy mahakasika ny raharaha politika amin'izao fotoana izao ity amin'ny ankapobeny efa tsy antenaina intsony ity fitondram-panjakana ity efa tsisy raha mandeha amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ity tsy drafitra maty-paika ndao ary ho jerentsika izany faneo-kevitra amin'ny sehatra rehetrarehetra toy ny resaka ny jirama zany sy resaka fitantanana amin'ny ankapobeny amin'ny mahakasika ny firenentsika izay. Nanolotra drafitra efatra anarenana ny orinasa jirama tany amin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ny tare jeneraly ny orinasa jirama Ronwes efa nanambara ny tare jeneraly ny jirama mahakasika ireo teboka ilana fanarenana eo anivon'ny orinasa jirama ny volana Jolay teo. Mila fampiasam-bola betsaka ny fampiarana ireo drafim-panarenana ny orinasa jirama ireo ary mila fiara-miasa sy fankatoavana avy amin'ny fanjakana izay tokony ankatoavana amin'ny filan-kevitry ny ministra ny volana Novambra ity araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny jirama ny 12 ny volana Jolay lasa teo. Tsy avaolana ny olona iray fa maro ny zavatra mampiletika ny orinasa jirama hoy Lazara Fiarson izay mifandray amin'ny rafitra politika ny olana sy ny fanarenana ny orinasa jirama. Antony ara-politika no nanimba ity orinasa mpanjakana ity no ireo fomba ratsy fanaon'ny mpitondra fanjakana izay namela malalaka ny mpandra ratsy andovidin'ny herinaratra noho ny fifanarahana politika any ambadika hoy Lazara Fiarson. Mifandray amin'ny rafitra politika izany zavatra izany. Karaha misy opérateur anankiray tsy mandoa jiro dia tsy bedin'ny fanjakana izy satria ilay opérateur nanoana an'ilay fanjakana tany amin'ny propagandy. Zay ny vidy le t-shirt, zay ny vidy le kaskety. Satria rehefa tonga ny fotoana anefana ny volan'le mpanohana tany amin'ny propagandy dia alainy iny any amin'ny servisy angatahany amin'ilay mpitondra. Tsy mila miarakory izy fa raha mahavita trano izy androany ka apiditra jiro dia tsy manaraka ny procédure zay apetraka mipiasa ny jirama io fa miantso fotsiny izy an'ilay mpanao politika ny toanany dia atao malaky ny azy satria izy nanoana tany amin'ny propagandy. Maty avokoa ny rafitra eto Madagasikara indrindra ny rafim-pitantanana izay efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana saingy ireo rafitra natao ampihatra lalàna no tsy manana fahafahana anao ny asany noho ny antony ara-bola sy fampitaovana hoy hatrany Lazara Fiarson. Maty daholo le administration ray manontolo ny dikan'izay ka na le polisy manenjika dalo azy efa leo satria rehefa tonga ny fitsarana iny dia votsitra. Noho izany miandro fotsiny izy zay manam-bola ka zay manam-bola ihany sisa ny afaka miandro sekoro hoe mba vonjeo zahay ngamo manana moto ny zandary na manana carburant aminjenanao firy ny moto ny zandary dia firy ny tomobile ampiasainy zareo. Tsisy fitaovana ao ampiasaina tsisy ninina makany amin'ny faritra ianao be touriste ny hôtely ny miantoka ny sécurité ny tourisme eo an-tanàna fa tsy misy gendarmerie eo
efa maty io ravitra io tsy afaka mihetsika ntsony reo zandary reo a satria na taratasy ray aza tsy misy eny anivon'ny brigady eny anivon'ny commissariat anaovana anketiny olona fa raha ianao no mitory dia ianao no mividy taratasy mbola administration arak'izay ihany koa dia naneho hevitra manko mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna zay ihany koa itoavina Rahalambo Mahay efa tokony ho tonga saina amin'ny fomba fitantanana tsy nety teo tamin'ny commune Antananarivo renivohitra ny rehetra olona vonona sy manana vina mazava no tokony ho ben'ny tanàna arak'izay ihany koa dia naneho hevitra itoavina Rahalambo Mahay mba ho olona izay efa manana traikefa na manana plan na manana vahaolana hoentina hamahanana olona Antananarivo no tokony hapetraka eo amin'ity ben'ny tanàna ity fa tsy sendrasendra olona zay ary efa hita ho izy izay fitantanana izay tsy nahomby tamin'ny fitondrana ny fandimby izay ho izay ihany koa ny faneho-kevitra nataony dao ary ho jerentsika zany faneho-kevitra nataony toavina Rahalambo Mahay izay ary zay ihany koa tompolahy sy tompony mivavy no afaka nyzaraintsika eto aza tiana trany miabonena manao zay amina manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay mankasitraka mankatelina tompolahy sy tompoko vavy efa tokony tonga saina tamin'ny fomba fitantanana tsy nety tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny rehetra olona vonona sy manana vina mazava no tokony ho ben'ny tanàna hoy ny mpikambanao amin'ny antoko humaniste écologiste toavina Rahalambo Mahay tsy ho sakana ho andreo kandida efa niomanatry ny ela ny antom-bola filatsahako hofidiana raha tena ilatsaka hofidiana tokoa ho hiatrany toavina Rahalambo Mahay azo lazaina nefa ny famononan-kolaka ireo kandida ny fampiakarana ny antom-bola ho andreo mpilatsaka hofidiana izay efa nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 teo izany na occasion ndray tsika na manana zo ndray tsika zany so hifidy amin'ny volana décembre ka adalantsika malagasy raha ohatra mbola mifidy olona tena tsy manitondra sy tsy mikarakara atsika sika dikan'izany aza miandro tompoko hoe mitsangana ilay candidat vo hoe iza no fidiana am'ireo fa amin'izao dia efa manomana tsika malagasy mitady candidat tsika manomana candidat tsika mametsy paipaika an'ilay candidat iverintsika fa tsy hoe rehefa tonga indray dia hoe tsy misy olona afaka hofidiana indray zany dia mampalahelo be eto tsika mandritra ny 10 taona ny farany mikasika ny caution ny sy ny pitsopitso-draharaha na ny toe-bola zany pitsopitso-draharaha raha ny tokony ho izy raha ny toko politika tena izy zany dia efa tokony miomana amin'izany resaka caution zany tsy tokony azo tenena misy hoe lafo io sa mora fa zao nefa lafo ihany le izy na zany ary na zany ny fikikan'io zany dia isy indray ny commune na candidat unique candidat tokana na tsy isy indray tamin'ny anay tamin'ny 2024 zao nisy commune valo ohatra listre tokana manana anjara toerana lehibe ireo firaisamonim-pirenena rehefa fotoam-pifidianana na raha-maso ny fampiasam-bola andreo mpilatsaka hofidiana vitsy ireo antoko politika no nampiseho ny mangarahara amin'ny fandaniana atao hoy toavina Rahalambo Mahay eo amin'ny humaniste écologiste aloha dia tsy paipaika 25 millions ariary plus 80 euro ny kitapo-bolanay zao dikan'izany hoe 14 millions ariary ho an'ny caution any Toliara 2 dia 11 millions ariary plus 80 euro eto Antananarivo zay zany ny fombafona politika tokony izy ary miantso ny fiarahamonim-pirenena mba hankalaza an'izany fombafondana politika zany fa tsy hoe olona tsy fatapatatra no miantoka ny campagne électorale any anay no teo dia fa napetraka tany amin'ny tribunal ny compte de campagne tamin'ny législative teo androtsaka kandida amin'ny fifidianana ataony 12 Desambra 2024 zao ny antoko humaniste écologiste izay efa vonona izy ireo raha nambarany toavina Rahalambo Mahay